Totosatetsy amin'ny ekara Ambohimanoro kosa omaly ny famindra-pahefana teo amin'ny filovavao hitantana indray ny FFKM famindra-pahefana izay notanterahana Andriamatoa Odon Marie Arsène Razanak'olona Monseigneur ary ihany koa ny Monseigneur Samuel John Ranarivelo filohan'ny Eglizy Episcopale eto Madagasikara amin'ny taona 2024 ity araka izany dia ny Monseigneur Samuel John Ranarivelo indray no hitantana izay FFKM izay. Tosa omaly tolokandro ny famindrana ndraikitra teo amin'ny Monseigneur Odon Marie Arsène Razanak'olona filohan'ny ekara sy Monseigneur Samuel John Ranarivelo filohan'ny Eglizy Episcopale eto Madagasikara na EEM. Ty farany tokoa no andray ny fitantanana ny fiombona fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM amin'ny taona 2024 ity. Nandritra ny fotoam-pivavahana ho fanombohana ny herinandro fiaraha-mivavaky ny kristianina eran-tany izay nitotosaina tetsy amin'ny ekara Ambohimanoro noho ny tanterahana izany hetsika izany omaly. Ny anatotosareo andraikitra lehibe miisa 7 an'ny FFKM noho napetraka Monseigneur Samuel John Ranarivelo ho lahara-pahamehany ary isan'izany ny raharaha-pirenena. Raha ny hoe resaka fampihavanana ataoko fa tsy miova ny tarikitra ny FFKM. Ifasana tomboka izany ary ataoko fa zava-dehibe ny fanomezana izany. Tsy boreny angamba mbola tsy hita izay lazaina aminareo fa dia ny hoe asan'ny fiangonana ny fampihavanana ary verina fa adity masina ny ekeny teo anatin'Andriamanitra izany. Ny fomba fiasa fotsiny tsara ampatsahivina anareo. Andritrizay volana maromaro taona vitsivitsy famatika izay dia ampatsahivina mandrakariva fa ny asa fampihavana tanterahan'ny FFKM dia mifototra amin'ireo lafin-kevitra anakevatra lehibe. Tsinona izany fa fampihavanana ny fifamelana ny fikekeliko ary ny fahamarinana. Mikasika amin'ny filoham-pirenena vaovao dia nilaza ty filoha vaovao an'ny FFKM ity fa sahala amin'ny olom-pirenena rehetra ary miaina amin'ny fiainam-pirenena ka aloha ny politika ho an'ny mpanao politika hoy izy.